Fahasoavan'i Jesosy Kristy ho antsika mpanaraka an'izao fandarana MCTV fanorenam-pinoana eto amin'ny MCTV zao. Fahasoavana isan'andro isan'andro, famindrapo isan'andro isan'andro no tonga eo amin'ny fiainantsika ary zany dia avy amin'Andriamanitra zany. Tsisy tanteraka isika, tsisy mendrika isika fa noho ny amin'ny alehiben'ny fitiavany dia mbola misy an'izao fotoana ifampaherezana izao amin'ity anio ity. Aza miala fa anaraka tenin'Andriamanitra tsika fa milohan'izay ndehantsika hivavaka. Raha eo magasitraka izay amin'ny anaran'i Jesosy mbola mangataka ny fitarianao mandrakariva izay soraty eo am-ponay ny sitraponao mba tsy hiala ao anatinay izany teninao zany fa anay mampiseho ny fahalehibiazanao eo amin'ny fahavelomanay. Dia matoky izay tompo fa ny fanahinao izay miasa androany ho an'ireto olona izay manaraka ny vidéo reto dia fana manangana, fana manasitrana, fana mampitraka, fana mampandresy naiza misy azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mihevitra antsika foana Andriamanitra ary mbola manome teny izy isan'andro isan'andro. Angatahako ianao raha azonao atao ka manana baiboly ianao dia ndao mba sokafantsika ny filazantsarany Lioka toko faha 12. Filazantsarany Lioka toko faha 12 dia raintsika ny 15. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary hoy izy tamin'ny olona, Jesosy nilaza zany, mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azo ny fieremana ianareo, fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, nisy adihevitra be talohan'ny fotoana io tenenan Jesosy io, satria nisy mpirahalahy mpiraitapo miady lova. Rehefa miady lova dia nalahelo ny anankiray dia nanatona an Jesosy dia niteny hoe: Jesosy oatra ny alainy le rahalahiko daholo le lova fa ahoana ny anjarako? Dia hoy Jesosy hoe: satria le rahalahy io zany efa mpanaraka an Jesosy, manaraka fampianarana. Dia hoy Jesosy hoe: mitandrema tsara hozy izy fa zao miarova ianao tena mba tsy ho azo ny fieremana. Ndikany hoe fieremana dia le fitiavana ny arenana zao tontolo zao, fifikirana ny amin'ny zavatra ny tany. Dia hoy Jesosy hoe: mitandrema mba tsy ho azo ny fieremana. Mba to Jesosy miteny an'izay mba tsy ho azo ny fieremana dia tena mpahazo ny fotsika tompoko ny arenana zao tontolo zao, ary makarary atsika mihitsy rehefa misy anjarantsika ka lasan'ny olona zay. Dia mba niteny tamin'i Jesosy izy fa ny ao amin'i Jesosy efa tena fanjakana hafa, efa tontolo hafa no nizarain'i Jesosy. Tena laza Jesosy tao anatin'izany hoe: mba fantatrao moa izy fa ny ain'ny olona neo izy dia zao hoe tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Ry havana malala ao amin'ny tompo eto te hampahery atsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mety misy fifanolanana takan'izany ny misehatra misy atsika, fa raha kristianina ianao, raha mpanaradia ny Kristy ianao, raha tena efa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao, dia ny fonao manana arena tsy tapesipeseny dia ny fanjakan'Andriamanitra. Lasa mpiray lova amin'i Kristy ary mpiara-mandova amin'i Kristy amin'ny aren'ny lanitra ao an-danitra. Noho izany tandremo ny fonao ny tenin'Andriamanitra, mitandremo, tandremo ny fonao fa be dia be tompoko nefa lasa marary, tsy mifampiditra trano, mpiraitapo, miady ny taranaka noho ny amin'ny ady lova, ny amin'ny fieremana, fitiavana ny arenana zao tontolo zao. Ry havana, zavatra tokony ho torena amintsika kristianina miandry an Jesosy amin'izao andro farany zao zany. Ary manana didy izahay amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay, tsy hampiraikitra ny fonao amin'ny zavatra ny tany. Mety iovaova satria ny teny Soatra Masina dia milaza hoe: anaro izy ny mpanan-karena, tsy hiankina na hitoky amin'ny arena mety miovaova, fa ampianaro izy mba hanao soa sy antra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananantsika ny haitsika, ka na dia eo aza ny vola makarena ananantsika, Jesosy ny tompony aina. Ary raha tsy maintsy ho tapitra ny haitsika, tadidio fa misy fiainana ao ambadika zao zavatra iainantsika zao, miandry atsika ny fiainana mandrakizay. Raha manaiky an Jesosy ianao, raha tsy mampiasa ny fonao ianao amin'ny zavatra ny tany,
jesosy ny mandamina ny fiainanao ety ambony tany. Izy ny manome rariny ho anao, ambeny ny fonao tsy raikitra amin'ny zavatry ny tany mety miovaova, fa reny a dia mety hampanalavitra antsika amin'Andriamanitra. Haveriko farany amaranana nyity afatra tya ny ain'ny olona dia tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra ananany. Fahasoavan'i Jesosy ho amintsika rehetra. Pasteur Andrantomahenina no niaraka tamintsika ao anatin'izao fampiorenam-ponoana izao avy amin'ny fiangonana Fanasy Fiainana. Dia maniry ny eona amintsika indray amin'ny fizarana manaraka eto amin'ny MCTV hatrany. Finaritra tompoko.